Ny afatra ataon'ny mpamonjy voina zany amin'izao akatoky ny fety faran'ny taona zao dia ny amina resaka fitandremana manentana antsika hitandrina rehefa hiala ny trano alohan'ny hivoaka ny trano na alohan'ny atory dia tsara manamarina ny zavatra rehetra nampiasaina tao an-trano na mampiasa herinaratra io na mampiasa afo nandretana sakafo na zavatra hafa mety hiteradoza amin'ny alina na alohan'ny voanany trano dia amarinina izay. Dia raha sanatria moa misy ny zavatra mitranga na firehetana na karazany zavatra ohatr'izany zany dia azadino ny mamonjy azy aloha ary miantso ny laharana 870 izay any amin'ny sampana mpamonjy voiny dia izay ny anton'ireny fiara be mpamonjy voiny ireny efa aparitaka erana Antananarivo amin'izao fotoana izao noho ny fitohanana izay raha malala dia efa misy zany ireny fiara be ireny eny Ambanidia, eny amin'ny Pasapito, eny Analamahitsy, eny amin'ny 67 hectares, eny Mahamasina, akoatra ny eto Analakely eto Tsaralalàna dia ny eny Nosivavaka, Tobina Nosivavaka sy Tobina Andravoahangy. Izay atenaina fa afaka mamonjy an'ireny aitrano na fiara-mirehatra amin'ny fomba malaky amin'izao fety faran'ny taona izao.